mivavaka itsika nanomboka ny fotoana. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra rainay amin'izao fotoana andro mahay vaovao zay naposakinao izao. Andro lava zay nomenao anay nefa dia andro foy zany eo anatrehanao. Ka mitsaoky anao zay noho ny famarianao sy ny famasinanao. Jehovah Andriamanitra tompony maro, Andriamanitra ny Abrahama, Andriamanitra ny Isaka, Andriamanitra ny Jakoba, Andriamanitra ny Israely. Rainy zao rehetra zao ary Andriamanitra ny tsaratsara. Rainay Jehovah amin'ny alalan'i Jesosy Tompo Kristy mpamonjy anay. Ianao Jesosy mpanjaka anay. Mihinanao zay satria masina ny anaranao. Zay tompo tsara mpanao ny tsara, Andriamanitra tsara. Ianao tokoa ny tsaratsara. Reto zay toga eto androany atreo zao fotoana zao. Satria anambara ny teninao amin'reto vahoakanao itiatany amin'ny tanindrazana firenena zay misy anay. Ka noho izany Tompo dia hanana sy mivolonay atao zahay dia mikaiky anao mba hanatrika eto. Akofa miranao ny fotoana androany amin'ny ranjanak'ondry Tesiklema. Andidy sy anapaka eto andrabany herin'ny devoly satana tsy anakeritsy ny fahefana. Amin'ny anaran'i Jesosy mahery tokony fahefana anaovana ny vavaka. Zany vavaka izy zany asanatray izao mbola masinonay ao ny anarany ray. Alleluia. Aoka antsika rehetra anao hoe alleluia. Amen. Petraka. Lasy tompo vary ajaina dia faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'izao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izao tonga ity ilay andro lehibe efa niandrasantsika atony ela koa miarabantsika tratsy ity andro lehibe androany ity indray. Ety am-piandohana dia tsara ihany ny manome fitoro lalana antsika amin'ny fizotrana izao valan-dresaka izao. Misy ny fandraisam-pitenenana ho ataon'ny olona efa voatendry ety anoloana. Rehefa vita izay fandraisam-pitenenana izay dia miditra amin'ny famelabelarana isika. Rehefa miditra amin'izay famelabelarana izay isika dia hozaraina amintsika mpanao gazety rehetra ny communiqué de presse ahafahantsika mafantatra ny antony izao fiantsona antsika androany eto izao. Androany ariavana no andro natokana ampahafantarana ampahibe maso ny fijoroan'ny fikambanana izay mitondra anarana hoe fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara na afoizina hoe FIFAMADA. Mbola tsy nisy angamba retsika fikambanana mitondra zany anarana izany fa ity no voalohany eto ambonin'ny tany ary manerana an'izao tontolo izao. Ny mpitarika izany fikambanana izany dia ny ray aman-dreny tsara izay manoloana antsika etona. Izy no amelabelatra amintsika ny antony pisiny izany fikambanana izany sy ny nanendren'Andriamanitra azy ametraka izao fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany izao. Koa manentana antsika indrindra isika mpanao gazety ety am-boalohany mba hanana faharetana hatramin'ny farany fa zava-dehibe ary vaovao tena tsara satria vaovao avy any an-danja no ho ampitaina antsika amin'ity andro maraina ity izay isaorana anareo sahady amin'ny fiara-miasa ataonareo aminay izay nanasa anareo. Manaraka izany fampatehivana kely vitsivitsy ho antsika amin'ny telefona portable amin'ny finday iangaviana mba ho vonoina izany na ho atao vibreur fa manjary mampisy interférence avy amin'ny sonorisation antsika. Ho antsika izay manana ankizy dia efa misy koa ny toerana voatokana amin'izany mba tsy dia anembatsevana loatra ny fizotran'ny famelabelarana ny fisiany ankizy raha toka sy sanatry sy enao tabataba izy. Fahatelo manarak'izay efa misy ny rindran-damina natao ho antsika mpanao gazety koa isika rehetra zany
dia averina ihany indray hoe angatana mba aharitra hatramin'ny farany ahafahanareo mitrandraka ny vaovao tsara izay omenanareo antsakany sy andavany mba ho feno tsara ny vaovao hoentinareo any amin'ny gazety an-tsoratra na ambava na ny hainao manjery rehetrany. Izay no ela tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanantsika iarahantsika ato amin'ity toerana ity moa dia tsy maintsy mifarana amin'ny 12 ora tsy diso dia ezahana ho arindra arak'izay zany ny fandraisam-pitenenana maro samihafa mandeha ny famelabelarana fametrahana momba ny fijoroana izao fikambanana izao izay horaisiny Andriamatoa Zafilaza Brechara fitenenana. Rehefa izay dia hovakiana aminareo ilay communiqué de presse. Eo am-pamakiana izay communiqué de presse izay tompona andraikitra rehetra koa dia efa afaka mizara an'izay communiqué de presse izay amin'ny mpanao gazety. Rehefa izay dia mandray fitenenana ihany koa Pasteur Andriamanjato Rivoire Arlalatiana tondra ny anjarany amin'izao fanolorana fikambanana izao ary ny amarana azy nefa tsy kely indrindra dia ray aman-dreny tsara no hitondra amintsika amin'ny tena votoatiny izao fiantsonantsika ito izao. Dia misaotra indrindra tompoko lasy tompoko vavy amin'ny faharetantsika hatramin'ny farany. Isika mpanao gazety izay maniry ametraka fanontaniana moa izany dia mazava loatra fa rehefa tapitra ny famelabelarana etỳ anoloana etỳ dia omena fotoana ianareo ametrahana fitenenana. Ezahana kosa nefa no fotoanantsika voafetra ato amin'ity toerana ity mba ho fitinina ny fanontanianareo ary mba tsy oatra ny fanontaniana 3 isan'olona. Izay no ela fa dia omeko an'Andriamatoa Zafilaza Brechara ny fitenenana amelabelatra antsika momba ny izao fikambanana vao najoro izao. Saotra indrindra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Eny ary tompoko, izay no ela dia hoy ny teny manao hoe mitsangana mihazava fa efa tonga ny fahazavanareo. Eto am-piandohana tsara ny manambara amintsika araka ny voalazany mpanompo vavin'Andriamanitra teo Madamo Faratina dia mitsangana mijoro ara-dalàna ara-panjakana ny fikambanana atao hoe fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara na FIFAMADA izay nivoaka avy ao amin'ny ministère atany izay feheziny didy itsy volana laharana 3 tamin'ny 3 oktobra 1700 izay tariana Andriamatoa Jaina Mesia tsara ary manana ny mazava tsara numéro d'identité fiscale avy amin'ny fanjakana, manana carte statistique mazava tsara avy amin'ny fanjakana. Dikan'izany ara-dalàna ny fijoroan'ny fikambanana FIFAMADA, fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Ny tanjon'ny fikambanana moa dia fanomanana ny folo malagasy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay hitondra fiadanana feno ara-panahy na ara-batana ary hitondra fandriam-pahalemana. Faharoa,
ny fikambanana fifamada dia manohitra tanteraka ny endriky ny tsy fahamarinana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena, na amin'ny lafiny hino na amin'ny lafiny hino. Fahatelo, ny fikambanana dia mandala ary ampanjaka ny fihavanana malagasy araka ny baiko zay nomeny Jehovah-Andriamanitra an'ilay sia tsaratsara. Ary efa averimberiny foana zany anany eny aman-jery hoe tsy misy olona mahavita mifampihavana-pirenena io raha tsy ny olom-boahitra voatezin'Andriamanitra dia Andriamantoa Mesia tsaratsara. Eto am-pamaranana moa tsara ny manambara amintsika fa ny fikambanana dia misokatra ho an'ny olona rehetra na malagasy na teratany vahiny zay monina eto Madagasikara ka manaiky ny fepetrany lanitra, satria tsy maintsy ny fepetrany lanitra no ampiana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany zay joro eto ambonin'ny tany. Ary mitondra faneva manao hoe atsangany ny faneva fa azotsika malagasy ny famonjena. Ka izahay vondrona zay miara-mombonatiko amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia mijoro vavolombelon'ny fahamarinana tanteraka ary manambara amintsika voaka malagasy sy izay mieno izao fanambarana izao fa vavolombelona izahay amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Araka ny teny n'Andriamanitra manao hoe ka tsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana ianampanareo ny zavadrehetra. Misaotra tompolahy, misaotra tompovaky. Mankasitraka anao Andriamatoa Zafilaza Bresard. Izao dia omena ny Andriamatoa Aniara Sylvain ny fitenenana maky antsika ny communiqué de presse. Omenanao fitenenana. Misaotra ny mpandatra nanome fitenenana eto ary miarabantsika rehetra volo malatrika eto. Fomba n'Andriamanitra rehefa manao zavatra ambonin'ity tany zay nahazoty mitady olo anankiray izy entiny maneho ny heriny sy zavatra tena seho amin'ny tantara amin'ny baiboly zay. Da Masia hitantsika mitondra tantara eto amin'izao tontolo zao tamin'ny andron'ny Mosesy, mitondra tantara eto amin'izao tontolo zao tamin'ny andron'ny Kristy, mitondra tantara eto amin'izao tontolo zao. Fa tsy olona rehetra io no antsoin'Andriamanitra rehefa manao zavatra izy fa olo anankiray ihany. Ny antony Mesia tsaratsara izy anatanteraka zavatra goavana eto amin'izao tontolo zao, tsy eto Madagasikara ihany fa eto ny fanombohana fa ahatratratra amin'ny farany tany io zavatra ataon'io. Ary zay tsy mampatahotra sy mampamenatra zay miaraka aminy satria nasehony taminay io zava-miafina io ka afantatra anay. Ho an'izay tsy mahafantatra zany mbola fisarasara fa zay miarady aminy matoky sy mino ary mahazo mitoky fa izy no voatendrin'Andriamanitra hitondra izao tontolo zao, tsy Madagasikara ihany zao fa izao tontolo zao. Olo manana maha izy azy eo anatrehan'Andriamanitra satria safidin'Andriamanitra no nanendry azy hoe hitondra izao tontolo zao ty. Ka natsangana ity fikambanana ity fanombohany asa zay atao misy adingana zay hodiavina ho amin'ny fahatanterahany zany fanjakan'Andriamanitra izay angatahany kristianina isanandro sanandro sady nampianaran'i Jesosy manao hoe mivavahana reo ray laizy an-danitra ho tonga efa orivo taona zay mbola tsy tonga fa ankehitriny tonga ny fanjakan'Andriamanitra zay taritiny Mesia tsaratsara zay manaraka antsika eto. Ka ny anto mpiseho fikambana zany no anjara fitenenana zay nomenahy fohy dia fohy ataoko fa ahafaponareo izy rehefa matiko ary ahafapony mpanome zao anjara fitenenana koa. Fitorenan'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra avy eny ambony
zay olona tsy atsangana eto amin'ny firenena malagasy mandritra ny arivo-taona. Ity ilay lazain'ny soratra masina hoe fanjakana arivo-taona izay tsy tratra ny Adama, satria Adama olona voalohany nahary iny nefa tsy natratra arivo-taona izy. Tsisy zanak'olombelona natratra arivo-taona satria mbola isy fanjakana zay ajoron'Andriamanitra amin'ny alana zay olo fidy atratra arivo-taona. Tonga io fanjakana izay atratra arivo-taona io. Mpanjaka tsaratsara no hitondra izany fanjakan'Andriamanitra zany. Izy io eto amin'oloantsika ty. Andravany asan'ny devoly ho fampandresena fiangonana tsaratsara ho vavadiny ho fampandresena ny fiangonana tsaratsara ny vavadiny fiainantsika ho fanomezana tsaratsara ny fiainana mandrakizay. Misihana zany ajoro eto ambonin'ny tany izay rava tamin'ny androna Adama sy Eva mbola tian'Andriamanitra vereto. Ka tao amin'Andriamanitra io fiainana ny niafina. Niafina tamin'ny mpitondra rehetrarehetra fanipy teto, na ny mpanjaka na ny mpitondra demokratika zany niafina. Fa fahasahiranana foana no hitantsika teto sokatry ny fanaboan'ny Adama sy Eva. Fiadiana amin'ireo karazana paratsiana rehetra mangeza ny fiainana zanak'olombelona ary fijoroana ho vavolombelon'ny fahamarinana maneran-tany sy mampanjaka izany. Fanafahana zanak'olombelona tsy ankalavaka amin'ny famatorany faharatsiana sy ny fahazaran-dratsy ary ny herin'ny ota sy ny fahafatesana ka mitondra fanasitanana eo amin'ny ratram-piainana. Fitondrana ny vahoaka malagasy ho amin'ny harem-behivava mahatretrika ialana amin'ny fahantrana raiky tapisika ianantsika amin'izao. Fananganana ny ravaela. Ino moa ny ravaela? Tsy ilay fiadanana tany paradisa ve ny zavatra rava? Fa zavatra rehetrarehetra misy amintsika zao tsisy zavatra rava, zavatra nanomboka tamin'ny fahalavoana izao ianantsika zao. Fa ilay zavatra ravaela dia tamin'ny paradisa zay nahafinaritra ny olombelona. Fampanjakana ny fiadanana sy ny fahaliam-pahalemana maneran-tany manomboka eto Madagasikara. Zay tompoko lahy sy tompoko vavy ny anjara fitenenana zay nomenahy misaotra anareo naharitra ny haino hatramin'ny farany. Ankasitraka tompoko lahy akaterina tompoko vavy. Misaotra betsaka an'Andriamatoa Niara Sylvaintsika manao izay fametrahana fohifohy momba ny communiqué de presse antony izao fanovelabelarana androany zao. Zao ndray dia omena ny pasteur Andriamanjato Rivo ary Lalatina ny fandraisana fitenenana. Manampy tany fiaravana fino atsika mpanao gazety sy tompona raiky so amin'ny haino manjery natao zao conférence de presse zao dia mbany hifatany vaovao mafaly maneran-tany angelategna ary dia nareo ny fitaovana lehibe ataon'Andriamanitra apitatra an'izany zany tsara ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny zavatra zay ambara eto tsy zava-baovao loatrany fa zavatra efa fandrehin'ny olona kanefa ny zavatra zay tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra ety ambony tany programme-ny lanitra izy io. Azany mahatonga ny apôstôly John raha mamaky ny apokalypsika etsika voalohany dia ny voalohany dia misy zavatra toy izao ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy tonga faingana ary naniraka ny anjely izy anambaran'ny Jaona ny mpanompony. Ny apokalypsy dia fanambarana ny zavatra zay tsy maintsy tonga ety ambony tany. Ina moa ny apokalypsy? Misy mpanompon'Andriamanitra apôstôly Jesosy Jaona nampiakarana tany an-danitra nandre fanambarana ny amin'ny programman'Andriamanitra ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy maintsy tanterahana ety ambony tany. Rehefa nampiakarana tany an-danitra tany misy mpanjaka tsaratsara dia misy zavatra tsy fantatry ny mponina tety ambony tany zay tsy maintsy aneren'ny fanahana azy na aneren'ny raina azy na aneren'ny Jesosy anazy ary naneren'ny fanahany koa ny fanahany tsaratsara ny anambaran'izany. Io filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io dia ambara fa filazantsara maro lafy izy io, évangile multidimensionnel. Misy lafiny politika amin'ny filazantsara tsy fahazahoan'ny olona an'izany mahatonga ny olona miresabe hoe laïcité de l'État aza resahana mpanompon'Andriamanitra tsy miresaka politika. Fa ny baiboly dia miresaka politika mazava tsara ary tsy misy politisianina tsara indrindra akoatra ny ave satria izy manangana ny cité ny tanàna ny an-danitra tany cité de Dieu misy filaminana rindran-damina maty paika ary zany hoe Andriamanitra dia
Andriamanitra ny filaliana fa tsy amin'ny fikotranana. Ety ambony tany misy fikotranana. Fa Andriamanitra midina io andamin zavatra izy ety ambony tany. Ary maniraka amin'ny olona izy. Ny tantara lehibe ao anatin'ny Baiboly dia ity. Tantara ny fidinan'Andriamanitra hatranetrany. Ary efa midina io Andriamanitra io hanao zavatra goavana izy. Fidinana voalohany tety ambony tany naharana zavatra rehetra izy nandehandeha tao amin'ny saibena ary mifampiresaka amin'ny vatana tamin'ny olombelona. Zay fiverenana zay iverenany manjakariva io. Rehefa monjy ny olona izy tao Kalvaria naniraka ny zanany Jesosy Kristy, Andriamanitra velona io. Fa rehefa norona ny ty fanjakany faranty izy, ary le teny fampanantenana nomen'andreo mpaminany maro samihafa, ohatra amin'izany Daniel amin'ny toko fafito andiny fito amby roapolo dia nilaza hoe ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny falebiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avy indrindra. Izy ny olo-masiny avy indrindra. Dia nambarany teny soratra masina teo, nambarany mpampon'Andriamanitra teo. Olo-masiny avy indrindra satria nampiakarina tany amin'ny avo indrindra tsaratsara. Efa imbetraka misy mpanjaka tsaratsara nanambara tamin'ny anao manjery, mpanao gazety. Fa rehefa tany an-danitra izy dia napetraka Jesosy teo ambony ny seza fiandrianana. Ary gaga ny loholona 420 dia nitsangana anakiraika nanontany hoe ortopo tamin'ny Jesosy Kristy ortopo fa iza loatra io lehilahy io no napetraka amin'ny seza fiandriananao zay mampasary mpiaro anao. Tsotra mivary teny Jesosy. Efa sitaky ny ray ny anome anazy ny fanjakana. Daniela toko fafito amby roapolo. Zay zany dia manambara fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra eto ambony tany ary manomboka eto Madagasikara izy io ary manerana ny tany rehetrany. Ary toy izany Daniela zany faminaniana zany. Ary ny fanapahana rehetra na any Russie eto Vladimir Poutine, na eto Donald Trump, na eto ny Emmanuel Macron, na oetin'izy izy filohan'ny Republika eto ambony tany, na monarchie, dia ambany zany fanapahana Jehovah Andriamanitra sy ny irany zany dia le olo masiny avy indrindra. Hambaranay mazava hoe tany ren-danitra zany. Ary miteraka fikomiana zany. Analila mahatonga ny mpanao salamo efa naminarany tamin'izany fotoanandro. Fa naminarany mpanao salamo tamin'izany fotoanandro fa tsangana ny olona ka ikomy any Jehovah sy le Mesia. Ary efa nosorana tany an-danitra tany tsaratsara afakely ny fanosorana. Ety ambony tany efa manositra mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray da resina ny dimy dia atao ambony lohany dia mametra tany alefa. Fa nagaga fa rehefa Jesosy nanositra azy tany an-danitra tany dia izao ny zavatra nitsanga. Raisin'ny Jesosy ny dimy dia nataony Jesosy tambony lohany Jesosy dia nifikity Jesosy tamin'ny lohany dia niraraka teo ambony lohany Mesia. Famondrana ositra mesianika zany. Ary nanomboka teo ny fanambarana Jesosy nanao hoe manomboka izao dia ianao natao hoe Mesia. Io Mesia io lavin'ny olona. Salamo toko faharoa Davida efa naminany. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary ny saina anoany ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanapaka miara-minoko miara-mioko